Androany moa zany nisy ny fanomezana ara-pomba ofisialy ny ireo fitaovana izay nomeny tetikasa mionjo. Ireo fitaovana izay anisan'ny nomeny tetikasa mionjo izay hitantsika androany dia manampy betsaka amin'ny asa izay miandry ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana. Ino moa zay asa zay dia ny fampiakarana ny vokatra eto Madagasikara. Anatin'izany vokatry ny fambolena, anatin'izany ihany koa ny fiompiana. Raha hitantsika zao misy ny fampitaovana amin'ny resaka fiara, misy ihany koa ny fampitaovana eo amin'ny matériel informatique, dia misy ihany koa ny fampitaovana eo amin'ny matériel de communication. Zany rehetrarehetra zany dia miasa ao anatin'ny manampy sy miasa ato amin'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana. Raha miresaka fampitaovana amin'ny fiara zao isika dia efa betsaka ireo direction régionale izay tsy manana fiara. Ireo fiara ireo nefa zany zao dia isy direction régionale hisitraka an'ireo fiara ireo. Ny asa ataon'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana nefany dia eny fotony, ka ireo direction régionale ireo no anatanteraka an'izay asa eny fotony zay. Nefa betsaka araka izay voalazako teo ireo izay tsy manana n'izay fitaovana hoe fiara zay ka manampy betsaka amin'ny asa zay atao eny fotony izay mipaka mivantana amin'ny vahoaka ny reto fanomezana fitaovana ataon'ny tetikasa mionjo rehetra. Averina amintsika moa zany fa manana ny viny izay napetraka Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, izay ao anatin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Anisan'izany ny fampiakarana vokatra eto Madagasikara, indrindrandrindra fa ny fampiakarana ny vokabary. Ka izany vina izany sy izany tanjona zany dia antenaina fa ho tratra anatin'izao fanampiana fampitaovana ataon'ny tetikasa mionjo izao.